Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ao koa ivavaka sy dia Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina, izay mpamorona sy mpanamarika ny fanamasina anay. Ivory eto anaty ianao zahay amin'ity fotoana ity mba hifaneraserasanao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay, mba fafanainao masina ny fonay, mba hiasany teninao amponay fahatonga sy be mpampanotana taonay. Mba inao Jesosy nampiainana fahafatesana, ary sy fombanay atsarika anatin'andro fitratena masina. Hoenonao anie izany Andriamanitra, sy tanterahanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ry fiangonana malala, aviary fandahatra isika ho Jehova, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, eo fotsy tahaka ny oram-banary. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volonony fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary, dia aoka hanitsy tena sy fona amin'Andriamanitra isika
noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanafitrinay io, masina ianao ka makala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanoka manitra, maniry tena sy miaiky ny fahatosoanay sy ny heloka rehetra eto anatrianao. Nandova ota sy heloka izahay, sady nanotaka aminao ka ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy ho iloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famoramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Ry Andriamanitra ray be famorampo, izay nanolotra ny zanakao ilay tokanao fahakisolonay, mamorafo aminay, ary ny anarany dia mamelany fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny lalany fananao masina, ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao. Mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izahay, noho ny fahasoavanao, amin'ny lalany Jesosy Kristy tomponay. Amen. O Jehovah, izaho efa nandevina ny fahavisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rano, koa miverenano fa efa nanavitrinao aho. Volina hitrany amin'ny avoendre, raha hoanandria manitra. Vakaka isika rehetra. Andriamanitra tomponay ny an-danitro, mangataka aminao zahay, mba hanapahanao anay amin'ny fananao masina, ka tsy hanadino ny fahotanay, na hiavinaviny zahay, fa hibebaka marina isanandro, ary omeo anay ny fahatokiana mafy, ny fahasoavanao sy ny famelanao ny helokay, ary ny fanomezanao anay ny fiainana mandrakizay. Ny lalan'ny zanakao malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra ray marina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Horentsika ny tenin'Andriamanitra ry havana, araka izay hitantsika amin'ny Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo, ny andininy fa raika amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa sivy amby roapolo. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo, andininy fa raika amby roapolo
ka hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo ary hotoizantsika amin'ny Romanina toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Na nisy soa araka ny fahamarinako Jehova, araka ny fahadiovan'ny tanako no namadiany ahy, fa nitandrina ny lalàn'i Jehova ka tsy mba nanao ratsy hiala tamin'Andriamanitra. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatreo, ary ny lalàny tsy mba nialako. Tsy nanantsiny taminy aho, sady niaro tena tsy ho azony fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehova, dia araka ny fahadiovako teo imasony. Ny olona tsara no isehoanao fa tsara, ny tena olo marina no isehoanao fa marina, ny madio no isehoanao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehoanao fa lalan-tsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrona ny mpiavinavina ka ahetrinao ireny. Fa ianao no jiroko Jehova o, Jehova mampahazava ny fahamaizinako. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra miota ihany va isika hitomboan'ny fahasoava? Sanatria izany, ataontsika izay efa matiny amin'ny ota hoana no ho velona amin'ny ihany. Tsy fantatrao va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Koa niara-nanevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray, no handehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka nomboana tamin'ny hanembana ny tena niota, mba tsy hanompoantsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota, ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa niara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. Fa ny fahafatesana dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza vela ny ota hanjaka ao amin'ny tenanareo mety maty, hanarahanareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiany tsy fahamarina, fa atoloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona. Ary ny momba ny tenanareo ho fiadiany fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoava. Ahoana ary? Anota va isika, saingy tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana? Sanatria izany, tsy fantatrareo fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo, na ho an'izy dia mpanomponyizay arahanareo ianareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana, na ny fanarahana ho amin'ny fahamarina. Ary saorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompo ny ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo. Ary raha natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompo ny fahamarinana. Ny teny araka ny fanaon'ny olona ao no ny fahalemen'ny nofinareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotoana sy ny tsy fanarahan-dalàna, hatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna, dia mba hatoloro koa ankehitriny toy izany ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana, hatanteraka ny fahamasinana. Fa fony mpanompo ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary ny vokatra azonareo fahiny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Ny fahafatesana no iafaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny
rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatra reo ho amin'ny fahamasinana, ary farany dia fiainana mandrakizay. Fahafatesana ny tambiny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Horentsika indray ny filazany tsara arak'izay hitantsika amin'ny Mateo 7:20-21 Mateo 7:20-21 Toy izao no vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe, eo amin'ny fipetrahan'i Mosesy no hipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseho. Koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataony ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany rehetra, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Manehy entana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manainga izany eo amin'ny sorokin'ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanany anankiray azy. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany, ary ataony vaventy ny sonotraviavy, ary tiany fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy, sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga, sy ny ho arabain'ny olona eny an-tsena, ary ny hataon'ny olona hoe rabio. Fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe rabio, fa iray ihany no mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa, ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika anareo dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no ho mpanomponareo, fa izay manandra-tena no hahetry, ary izay manetry tena no hasandratra. Amen. Oh
Aoka isika iaraka anambara ny fanekem-pinoana izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristianina maneran'izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo atao-danitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotolona tamin'ny fanahy-maso, naterana Maria Virjiny, nizara nanapaka amin'ny tolata, nomboana tamin'ny asy-Pejaliana, maty tany aviva, nidina tany an-tsenantsika, tsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, nipetraka ao kavanan'Andriamanitra ray tsy loha, ary any miarivo tsara teny rano sy ny maty, mino fanahy-masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famenan-kely, ny fitsangana ny tena ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hiara-mivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay izay any an-danitro, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao masina indray zahay noho ny fitiavanao anay ka mbola mahatratra ity andro hanio ity indray izay ahafahanay mandre ny teninao. Misaotra anao zahay Jesosy eo fa mbola tianao handova ny fanjakanao tokoa izahay ka antsoinao amin'ny teny feno fitiavana hoe anaka. Zava-dehibe loatra aminay zanaka izany ka ny angatahanay aminao dia ny itoeranao mandrakariva ty anatinay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba aizanay manenina noho ny fahotanay, mba aizanay mibebaka noho ny fahotanay ka handovanay ny fiainana mandrakizay. Dia io ny teninao izay hambara eto amin'ny tian'io ity mba ho fiainanay ho voninahitra aorery any. Ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Miara misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika ry havana raha mahatratra izao isan-taona fa 470 ny toby lehibe farimena izao. Raha mahalala moa ny zava-misy eto amin'ny firenentsika noho ny amena ara-pahasalamana, kanefa na dia eo aza izany dia isaorantsika Andriamanitra fa mbola mamela antsika handre ny teniny izay vatsy ny mpanahintsika amin'izao isan-taona faha 470 ny toby lehibe farimena izao. Ka atolotra antsika ho an'Andriamanitra irery ny dera, ny laza, ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy maharitra mandrakizay. Manaraka an'izay dia faly miaraba antsika rehetra tsy ankanavaka izay manaraka
izao toroteny izao ndray amin'ny teny ity dia manolona ny fiadanany tompo ho amintsika tsirairay. Izay no ela riavana fa ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao alahady faha 13 aogositra taona 2024 izao dia izay voatendry hotoriana ny alahady faha 1 manaraka ny Trinité. Ary izany dia hitantsika ao amin'ny Matthieu 1:20, Matthieu 1:20, andiny faha 20 ka hatramin'ny faha 1:30. Ny filazantsara araka ny Matthieu 1:20, andiny faha 20 ka hatramin'ny faha 1:30. Matthieu 1:20, andiny faha 20 ka hatramin'ny faha 1:30. Toy izao ny fivakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka 2 lahy, dia nakeo amin'ny matoa izy ka nanao hoe, anaka, andeha miasa any amin'ny tany mbolopoko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe, tsy andeha aho. Nefa noho ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe, andeha aho tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapona rainy hoy izy ilahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Re kristianina malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao riavana dia iray amin'ireo fanoharana 3 nataon'i Jesosy vokatry ny ady hevitra ny fanaovany tampisolona sy ny loholona. Arak'izay hitantsika ao amin'ny andiny faha 13 ka hatramin'ny faha 17 izany. Fanoharana ny amin'ilay zanaka 2 lahy izay nantsony ny rainy hiasa ao an-tany mbolopoka. Rehefa dinihana nefa izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao, indrindra izay ambaran'ny andin'ny faha 1:30 tapany farany, dia tsy asa na antso ho amin'ny asa loatra no tena tiany tenin'Andriamanitra hampitaina, fa antson'Andriamanitra amin'ny olona ho ao amin'ny fanjakany. Antson'Andriamanitra amin'ny olona ho ao amin'ny fanjakany. Dia mbola manamafy izany koa ireo fanoharana 2 izay nataon'i Jesosy miaraka amin'ity fanoharana ity. Hitantsika ao amin'ny andiny faha 13 ka hatramin'ny faha 19 faharoa, ary ny faha 3 dia ny toko faha 12 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 14. Amin'ity fanoharana voalohany ity ary dia zavatra 2 no andeha hodiniantsika ka akatsika hafatra amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika anio izao. Ny voalohany dia ny antson'ilay lehilahy raim-pianakaviana, ny antson'ilay lehilahy raim-pianakaviana. Ny faharoa dia ny valiteny nataon'ireo zanany, ny valiteny nataon'ireo zanany. Hojerentsika voalohany ary ny antson'ilay lehilahy raim-pianakaviana tamin'ireo zanany. 2 lahy no zanak'ity lehilahy ity, ary tena mitovy ny antso nataony na tamin'ilay zanany lahy matoa izany na tamin'ilay zanany faralahy, dia ny hoe anaka andeha miasa any an-tanymbolopoko anio. Hitantsika araka izany ary fa ny antso izay nataon'ity lehilahy raim-pianakaviana ity tamin'ireo zanany dia manomboka amin'ny hoe anaka. Ny hoe anaka dia teny milaza rohim-pihavanana mampifamatotra anaty. Teny ny ray feno fitiavana miantso ny zanany, ary teny maneho fa tena akaiky ny fony tokoa ireo zanany. Tsy nisy navaha amin'ny rainy ireto zanany ireto, fa nantsony tamin'izany teny feno fitiavana hoe anaka izany.
ary samy akaiky ny fony. Ny teny hoe anaka ihany koa dia teny milaza fananana fahefana amin'izay antsoina. Rehefa miantso ny zanany hoe anaka ny raim-pianakaviana dia midika izany hoe zanako ianao, manam-pahefana aminao aho. Ny tena raim-pianakaviana tiany zanany dia manana fahefana hikarakara sy hikolokolo izay hahasoa ny zanany, kanefa tsy manapatra izany fahefana izany be fahatany. Ny farany, ny teny hoe anaka ihany koa dia teny milaza zo ananan'izay antsoina. Rehefa miantso ny raim-pianakaviana amin'ny zanany hoe anaka dia mananjo handova izay ilay zanany, satria zanak'ilay lehilahy izany. Koa raha antsoiny ny rainy hoe anaka ny zanany dia tsarovo zany fa mananjo handova ao amin'ilay rainy ny zanany. Ry kristianina malala izay mandray izao tenin'Andriamanitra izao, miantso atsika ho ao amin'ny fanjakany koa Andriamanitra. Tsy manavakavaka Andriamanitra, fa na iza dia antsoiny amin'ilay teny feno fitiavana hoe anaka. Tiantsika zanany Andriamanitra raintsika, ka miantso atsika ho ao amin'ny fanjakany. Na manao ahoana faharatsian'ny olona, na manao ahoana toetry ny olona, ary na manao ahoana ditry ny fon'ny olona, dia samy antson'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakany amin'ilay teny feno fitiavana ny zanaka hoe anaka. Izany no toempo sy fanahy ananan'Andriamanitra miantso ny zanany ho ao amin'ny fanjakany. Tsarovo koa ry havana, fa raha miantso atsika hoe anaka Andriamanitra dia manam-pahefana amintsika zanany izy. Manam-pahefana hampiditra antsika ho ao amin'ny fanjakany Andriamanitra. Na dia manam-pahefana amin'ny olona izay antsony ho ao amin'ny fanjakany aza Andriamanitra, dia tsy manapatra izany fahefana ananany izany izy, ka manery ny olona tsy maintsy hamaly hoe eny. Manaja tanteraka ny safidiko ny olona tsirairay izay antsony Andriamanitra, ary amin'izany dia tsy avy amin'Andriamanitra intsony ny mahatafiditra na tsia ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao aorian'ny antso izay ataony, fa miankina amin'ny safidin'ny olona antsoiny, na ho eny na ho tsia no lazainy. Mananjo handova ny fanjakan'Andriamanitra koa isika zanany amin'ny antson'Andriamanitra antsika hoe anaka, satria amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia mananjo handova ny fanjakan'Andriamanitra isika. Ry havana, miantso antsika ho ao amin'ny fanjakany Andriamanitra. Miantso atsika ho ao amin'ny fanjakany Andriamanitra. Valy teny manao ahoana no asetritsika izany antso izany. Raha eto amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao ry havana, dia valy teny roa no hitatsika eto. Ilay lahy matoa dia voalaza fa namaly hoe tsia, ary ilay faralahy nanao hoe eny. Mitovy anefa ny fomba fiantson'ity lehilahy raim-pianakaviana ray ity azy mirahalahy. Ny valy tenin'ny lehilahy matoa hoe tsy andeha dia toa valy teny feno tsy fanajana ilay rainy antso azy. Nanenina nefa ity lahy matoa ity ka nandeha ihany. Izany hoe nahatsapa ny fahadisoana izy ka namaly ny antson'ny rainy ary nandeha ihany. Ilay faralahy izay nanao eny kosa dia tsy nandeha. Izany hoe nanaiky izy nefa tsy nandeha. Azo lazaina hoe namitaka sy nandiso fanantenana ny rainy ity faralahy ity. Ry havana malala ao amin'ny tompo, miantso ny olona ho ao amin'ny fanjakany Andriamanitra. Amin'izany antson'Andriamanitra izany
dia misy valiteny karazany roa mety hataon'ny olona, na dia mitovy aza ny fomba fiantson'Andriamanitra ny olona. Ao ny mety hamaly avy hatrany tahaka ny nataon'ity lahy matoa ity hoe tsy andeha. Zany dia tsy valiteny fandavana ihany, fa valiteny feno avinavina sy fanaratsiana ary tsy fanoavana ilainy antso. Valitenin'ny olona mbola tamana amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao ka tsy tia ho elingelenina amin'izany. Valitenin'ny mpanota mbola mankafy sy tia milomano amin'ny fahotana. Izany hoe na dia efa nantsony ny filazantsara hiala amin'izany fahotana izany aza, dia mbola mamikitra sy mitoetra amin'ny ota ihany. Ka na iza mbola mitoetra amin'ny ota, na manao ahoana rehefin'izany ota izany araka izay fandrefesan'ny olombelona azy, dia mbola manome valiteny tahaka ny nataon'ity lahy matoa ity. Zao anefa tsy nijanona tamin'izany valiteny izany ity lahy matoa ity, fa voalaza fa nanenina ka nanohina ny antso ihany. Nanenina ity lahy matoa ity ka nandeha ihany rehefa avy eo. Ny hoe nanenina eto dia midika hoe nalahelo. Izany hoe nalahelo satria nahatsiaro ny tsy mety nataony teo aloha ka tapa-kevitra hiala amin'izany. Ary ny fanenenana dia mitarika ho amin'ny fibebahana marina. Ny olona mahatsiaro manenina noho ny fahotany ka mibebaka marina tahaka ny nataon'ity zanaka lahy matoa ity no tena mamaly ny antson'ny Tompo hoe eny, ka ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io lay voalaza hoe nanao ny sitrapon'ny ray. Ka ny fibebahana eto ry havana dia fibebahana tanteraka, zato isan-jato. Misy ihany moa tsy diso hevitra ka mieritreritra fa rehefa mihoatra ny 50 isan-jato ny fahotany no ibebahany, dia ampy hanamarina ny tena izany hidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ry havana, fibebahana zato isan-jato no takian'Andriamanitra. Tsy haitsika amin'ny maha-olombelona antsika nefa izany, fa ny fanekentsika an Jesosy hiasa ao amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, ny firaisantsika tanteraka amin'ny Jesosy ka hananantsika finoana mahafiorona azy no ahatanteraka izany. Fa misy ihany koa ny olona izay antson'Andriamanitra ho amin'ny fanjakany no manao tahaka ity zanaka faralahy ity. Manaiky izy nefa tsy mandeha, andeha ao Tompo hoy izy. Toa valiteny sady mamaly avy hatrany hoe eny no feno fanajana sy fanoavana ilainy antso izany valiteny izany. Kanefa tsy araka izany no nataony fa tsy nandeha izy. Izany dia lasa valiteny ratsy kokoa noho ny an'lahilahy matoa aza, satria mikendry ny hamitaka an'Andriamanitra ilainy antso. Valiteny feno lainga sy fitaka. Ny olona izay manao eny ao anatrehan'Andriamanitra ry havana, nefa tsy mahatanteraka izany, dia mamitaka an'Andriamanitra no sady tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Maila-kery ny ray aman-dreny rehefa mitondra ny zaza hatao batisa, mamaly ny fanontaniana ka manao hoe eny Tompo. Toy izany koa ny tanora rehefa manao confirmation, eny atao ao anatrehan'Andriamanitra ireny ry havana. Aiza ho aiza nefa ny fanatanterahantsika ireny, fa sao dia mamitaka an'Andriamanitra ka manome valiteny feno lainga amin'Andriamanitra. Tsarovy fa tsy hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny valiteny feno fitaka sy lainga tahaka ny nataon'ity faralahy ity. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, miantso atsika tsirairay tsy hakanavaka ho ao amin'ny fanjakany amin'ny antso feno fitiavan'Andriamanitra. Ny andrasany amiko, ny andrasany aminao, dia ny hanenenako sy hanenenanao, ny fahotana vitako sy vitanao, ka hibebahantsika tanteraka.
handovahantsika ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia mahatoky sy marina, koa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Koa eo anatrehan'ny antso-pitiavana ataon'Andriamanitra amintsika riavana dia aoka ny valitentsika ho tena eny tsy misy fitaka sy lainga, fa eny tanteraka dia ho tafiditra tokoa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy maharitra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Andriamanitra ny lanitra, ray zanaka fanahy masina. Fomenao anay indray ty fotoana ity, izay zarana sy andrenesana ny teninao amin'izao fankalazana ny isan-taona ny toby lehibe farimena izay tanterahana isan-taona. Ary amin'izao fa 770 taona ny fankalazana izao, dia miara-mideranao amin'ny voninahitra anao eny amin'itony fitaovan'ny hainao manjery itony, mba azahoanay miona aminao, indrindra mandray ny fahasoavana amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra indrindra, misaotra betsaka, satria fantatray fa sitraka ao indrindra ny mbola tsy anginana fa izaranao aminay izany fahasoavana izany, fa ny teninao indrindra no mamahana, ny teninao no mampahiry, ny teninao no manasitrana, ny teninao no mitaiza, ary ny teninao no manome fanantenana hery ho anay, ka mahatonga ny fiorenana hitokisanay ny fiainana mandrakizay. Da io zao toroteny faharoa-mbinifolo izay tanterahana ankehitriny izao, ary antenaina fa manana anjara amin'izany izay rehetra amin'izay andrenesana ny teny tsotra avy any aminao, azahoanay rehetra ny herim-panahy. Manonona izao vavaka izao,
manonona miasanao voninahitra ianaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana tompony finoana sy mpanefa azy. Amen. Fantatsika fa mankalaza ny fa 770 taona ny toby lehibe farimentsika ankehitriny indray havana. Ity no hafatra 12 zany amin'izao alahady zao izay anatanterantsika izany fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izay karakarainy ny toby lehibe farimeny zany. Ny tenin'Andriamanitra izay nofidiana manokana amin'izany anjarany mena dia ny Lioka 4:9, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Lioka 4:9, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Toy izao ary no vakin'izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary koa Jesosy tamin'ny mpianatra, misy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananany, ary ilay iny dia nampangain'ny olona taminy fa mandany ny fananany. Ary napahaka azy izy ka nanao taminy hoe, ahoana izao fandrenesako anao zao? Mamoany amin'ny fitandremanao ny fananako, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Ary ilay mpitandrina ny fananana nanao anakapo hoe, inona nge no ataoko fa isoron'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho? Ny miasa tany tsy tratrany ny aiko, ny mangataka mahamenatra ahy. Fantatro izay ataoko mba hisy andray ahy ho ao an-tranony rehefa voaisotra amin'ny fitandremana ny fananana aho. Dia niantso izay rehetra mitrosa tamin'ny tompony izy ankao aminy, ka nanao tamin'ny voalohany hoe, ohatrinona nitrosan'ny tompoko aminao? Ary io diloiliny jaton'ny famarana. Dia hoe izy tamiko koa, ity raiso ny taratasinao ary mipetra faingana ka 50 ny soraty. Dia hoe izy tamin'ny anankiray koa, ohatrinona kosa nitrosanao aminy? Dia hoy izy, vary ny jaton'ny famarana. Dia hoe izy taminy koa, ity raiso ny taratasinao ka 40 ny soraty. Ary ny tompony dery ilay mpitandrina tsy marina satria nanan-tsaina izy fa ny zanako izao tontolo izao dia manan-tsaina kokoa amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Ary hoy izao aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Ray masino manamasinany amin'ny fahamarinana, fanoteninao ny fahamarinana. Amen. Ry kristianina malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Resaka fahazavana moa, ary zany indrindra no votoatiny ny hafatra rehetra dia ny mitady fahazavana na Andriamanitra manome fahazavana ho an'ny mino amin'ny alalan'ny Isaia 40:1 izay zaraina mandritra ny fotoana rehetra. Fa ity androany ity indray kosa izay hafatra tokony ho raisina pahatsorana sy tsotra zaraina amintsika androany dia ny amin'ny fanoharana ny amin'ilay mpitandrina tsy marina ary ny azahoan'ny kristianina fahazavana sy toeran'ny fahazavana eo amin'ny fiainantsika rehetra amin'izao isan-taona ny toby lehibe farimena zao no tanjona kendrena indrindra. Ny amin'ilay mpitandrina tsy marina, ny teny fototra nandikanan'izy io moa dia ilay hoe hadika wa ikonomos, izay adika tsotra fotsiny amin'izao ny hoe ilay tsy mahatoky amin'ny andraikitra izay ampiandraiketana azy, ilay mpanodina ny fananany patron na ny fananany tompony, ilay mpangalatra koa angamba. Dia azo adika koa ilay tia tena, ilay fetsifetsy mpanambaka, ilay mpaka tsy amin'ny tenany. Zany no andikana azy raha miodika teny io, ilay maka ny ao an-tokantrano ny hafa o ikonomos. Nefa koa dia
nolazaina fa ilay mpitandron-dra raha hendry, ilay matsiry, ilay mahay, izay maintsinjo avy, ilay mahay mampiasa ny eo am-pelantanana mba hamonjena ny tenany ary hamonjeny ny hafa ihany koa. Ary manaitra amin'ny fiafaran'ilay ohatra izay natao eto dia eo amin'ny famarana dia toa ampifaliana ilay nanaterana ny teny hoe aoka ny mamoana tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza, mba raisinareo ho any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany zany. Raha aseho amin'ny endrika horonan tsara ilay tantara dia hoe olona mitoetra tao amin'ny fiainany miaizina ary indro fa mifindra ao amin'ny fiainany mazava, fiainany fahazavana, fiainana ny ovo. Izany hoe mivoaka mpandresy ilay lasa mitondra ny titrany rôle ilay banky raha eo amin'ny fomba fijery ny horonan-tsara, eo amin'ny mpijery sarimihetsika izany. Zavatra roa no endrika aseho eto dia ny fiainana miiba na ny fiainana negativa izay miendrika fiainana miabo indray rehefa teo am-piafarana eny amin'ny fiarahamonina izay isehony amin'ity tafatra ity. Zareo ny soratra masina amintsika zanaky ny filazantsara androany azy ny tokony fiainana iainany izay natao hoe zanak'Andriamanitra eo anivon'izao tontolo izao arak'izay fanoriny ny tompo amintsika. Ny voalohany lehibe dia izao fiainana miiba tsy miendrika ny olon'Andriamanitra na tsy miendrika ny irak'Andriamanitra na ny olona voafidin'Andriamanitra na ny olona voatendron'Andriamanitra na ny zanak'Andriamanitra no aseho amin'ny tapany voalohany amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Inavo moa izany? Anisan'izany ny hoe ny olona izay tsy mendrika dia ny olona mpanao ampimamba ny fananan'ny tompo. Alay fisary an-tsaina ny amin'ity lehilahy ity rehefa malala fa tena nanapa-tena izy ary tsy mifanaraka amin'izay hevitry ny tompony ny zavatra izay nataony. Matiantoka ilay mpanome andraikitra eto satria dia tena izy mihitsy no lasa patron amin'izay nanapahana sy nanomezana andraikitra azy. Izany dia fanao ihany ny tena mandray andraikitra ka maka ny toerana nampiandraketana azy, saingy eto dia fanapahan-kevitra ho azy manokana rery. Tena azy mihitsy no nampiasainy amin'ny fanatanterahana ny asa izay nampiandraketana azy izay tokony nilana dinika dia nitapahany tena ny rery izany asa fanompoana izay nataon'izany. Fa misy ny mivoniko tompony, isehony sy hitombony amin'ny voninahiny ny fananany tompony. Tsy nahitany ny tompony tombony ho azy avokoa amin'izay efa ny fanaovany tamin'ny olona zany, fa dia fatiantoka no hita tamin'ny fampiandraketana ny fananana izay nitokisana azy. Tsy izy zany fa ny olona rehetra no mena andraikitra nefa tsy manao afa-tsy izay ampisy kolikoly sy fitiavany tena sy voninahitra eo amin'ny asany ho azy tena ny manokana any ka tsy manambatra ho an'ny tompony izy fa mamotika azy. Mampalahelo fa tsy mitsindro ny voninahitry ny tompony sy ny fandrosoan'ny asan'ny tompony na ny asan'i Jesosy zany, fa dia eto an-taniny ihany eo andasy ny fiainany ihany no karakarany sy hitadiavany ary anaovany ny fiketrehana rehetra mba azo amin'ny tombony ho azy. Ary dia mizimbazimbany ny toetra amin'ny toetra tsy marina sy ny asa mpanaovan'ny tompo azy arak'izay andraikitra nomena azy. Toetra ao anatin'ny aiziny zany ry havana. Ny manaraka dia izao ny fiainana amin'ny ankamoana, tsy fiainana ho an'ny zanak'Andriamanitra zany fa fiainana miiba koa izany, fiainana midina izany. Tiana be ny eo am-pelantanana nefa kamo, dia ho afakolana nefa tsy mihevitra afa-tsy izay, hamata-potsiny. Hitantsika amin'ny ohatra eto zany ry havana fa dia nieritreritra tao am-pony izy, tsy haiko ny miasa, tsy vitako ny miasa an-tany, nefa za te hiadana, nefa za te hilamina. Zany no fiainan'ny olona kamo ry hava malala, mpanao ary zato ampandrina, ny mpaniry manitra,
ny be fitsiritana, ny mpamoro-tsain-dratsy. Teo zao aho nefa tsy vitako zany ka izao ndray zany no ataoko. Ary io le ambara ny oabolana fa 7-10 hoe ny anaran'i Jesosy Tompo, ny akamona mahasondritory ary mosarena ny olona malaina. Tsy tsara ny manonofo fotsiny fa tanterahina amin'ny asa zany ry hava-malala. Miteraka ota ny akamona ary mampahatra mihitsy azy. Ary hitantsika fa maro ny olona kamo ary zany dia zavatra fahita eny amin'ny fiarahamonina. Zao ny tenin'ny soratra masina hoe mandehanany amin'ny vitsika ary ilay malaina, ho ny abolana 4:5. Dia nio ny fanaony ka mba endre sady lany fotoana ny lany hevitra ary lany fahefana ny karazan'ny olona tahaka izany. Tsy misy zava-bita fa dia anara-tsy very. Raha ny kristianina iray misary alaina amin'izany dia ilay kristianina mpanara-dreny rano tsy miasa, ilay mpanenjika fotsiny fa tsy manao ny asan'Andriamanitra ary tsy mahafoina inona na inona, ary tsy mihevitra kory hanao ny asan'Andriamanitra sy miara-mientana, fa tsy misy ataony afa-tsy ny kororoka ny hafa, ny kritika ny hafa. Tsy an'ny aty tsy an'ny aroa zany olona zany, fa dia ireny le mpanao anara-tsy very, toa antenain'ny tompo fa zanaka akanjo sary fotsiny, zara fa nisy teto ambonin'ny tany, sady tsy miasa no tsy mandroso. Ary amin'ny farany dia zany le ho very, ary zany ilay anivelany izay tsy manana anjara amin'ny tompo. Zany no eo amin'ny aizina ry havana. Anisan'izany koa voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra ity, izay tsy tokony aina ny zanak'Andriamanitra, ny fiainana miba, ny mangalatra, ny maka ny tsy an'ny tena ny dika akaiky hoe mpangalatra, na akolaka na miafina na ankary azy. Ny maka tsy tokony ho an'ny tena dia ilazana ny mpangalatra ary ilazana ny olona anankiray izay manao ny tsy fahamendrehana araka ny maha-olombelona, satria asa sy tandrona ny sa no nikendrenantsika eto amin'izao fiainan'izao. Ny firaisina tsy kombakomba amin'ireny koa dia anisan'ny mahampangalatra, na dia tsy miara-mangalatra aminy azy dia isan'ny mpangalatra momba azy ihany koa zany. Tsy ny tokony ho fiainan'ny olona matahotra an'Andriamanitra, tsy manaiky ho isan'ny zanak'Andriamanitra mena amin'izany. Ilay tsara indrindra sy maharitra mandrakizay no tokony ediana fo mba hahazahoana azy, fa azany mandalo sy ny mora simba ry hava-malala ny fosiny. Inona moa ny tompony soa azony olona raha mahazo zao rehetra izao izy nefa very ny aina? Ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia ampy ho anareo zany rehetra zany. Gaga ianao fa olona mahalala, olony vavaka hoe olona tompona andraikitra eo amin'ny raha nametrahana azy, nefa dia samy manao afera amin'ny famelomana ny tena sy ny ankonany, sady manodina ny fananany fiangonana. Sanatry ny vava dia tsy menatra akory mihevitra fa ho voniko tompony amin'ireny fananan'Andriamanitra ireny. Fiainana mihibo zany ry havana, ary ny fiafarana dia fahaverezana mandrakizay araka ny Apokalipsy 1:29. Ny farany izay tenenina amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny mpifetsifetsy. Ny hoe mpifetsifetsy dia ny fiainana manambaka, ozy ny sasany hoe malamalama, ny olona mikeny famitahana sy fahavoazan'ny hafa fotsiny, ny mody resy-kanjo mitady fitombony miaopapana, mody maty ho ny fiteny-kanjo mikendry tombony. Zany fiainana zany no hitantsika ataon'ilay mpitandrina tsy marina eto. Mody ny ampahany amin'ny trosa no ampandoavina satria tsy te ho ratsy amin'ny olona izy, na dia hita aza fa tsy mety ny atao mba azahoany ny fon'ny olona dia nataony zany. Hoy soratra masina, mba samy hahafantatra izay azahoanareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala n'Andriamanitra, mba tsy hisy hanao saina ifetsy ny namany. Araka ny teniny soratra masina eto dia tikana azy keo dia ny rahalahiny fa ny tompo no mpamaly ny amin'izany zavatra rehetra zany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo raha teo. Tesalonianina 2:4
ny 14 sy ny 15. Zany rehetrarehetra zany dia fiainana mihibo zany zay avana, fiainana ao anatin'ny aizina zany. Fa irosonay tsika amin'ny tapany faharoa. Ny faharoa lehibe dia ny fiainana miabo, fiainana pozitifa zay eken'Andriamanitra ary iriny Jesosy indrindra mba ho fiainany zanak'Andriamanitra. Hitantsika eto fa ny hoe midera ilay mpitandrina tsy marina ny tompo dia tsy ny faharatsiany no niderana azy, fa ny zavatra tsara tokony nalainy araky ny mahazanak'Andriamanitra zay takina amintsika ankehitriny, izay mitoetra amin'ny fahazavana, fiainan'ny olona zay tokony ho ao amin'izany fahazavana zany, na ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, na ao amin'ny tranon'Andriamanitra, na ho isan'ny mpirahalahy ao amin'ny fanjakam-piadanana. Isan'izany ny fiainana mahatsiaro tena. Matetika raha tsy voadona dia tsy mba mahatsiaro tena. Vo mihilana toy ny sorobaton'ilay jamba toy ny fitenenana. Inona nge no ataoko? Fa isoron'ny tompoko amiko ny fitandremana ny fananany aho. Mahatsiaro tena, miteny rery, latsaka anaty ny fieritreretana, ilay fiainana vonin-kanonotra. Tokony ova amin'izany aho, tokony tsy mijanona amin'izao tsony aho, sy ny sisa sy ny sisa. Amin'izany fahatserovatena zany zay afa malala. Fa misy ane dia mamoy fo zay lalany ihany lalany, ary dia zay zany tsy maninona io, sy ny sisa sy ny sisa. Efa foaty zao fa de tsy miova amin'izany izy. Io fiainana mahatsiaro tena io ry havana no atao hoe fiainam-pibebahana, fiainana meditra eo amin'ny fahazavana. Ny fitodin-tsaina amin'ny zavatra tsy mety atao dia fivoapenitra lehibe, miala tamin'ilay hevitra maisina ho amin'ilay hevitra ny fahazavana. Izay ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra hiteny hoe oka ny ratsy fanahafo ny lalany, ary ny tsy marina afo ny heviny, ary aoka heverina amin'i Jehovah ireny, fa mindra fo aminy izy. Eny, ho amin'Andriamanitsika fa amela eloka, dia amela eloka tokoa izy. Amin'ny Isaia 5:17. Fiainana mihatsara, fiainana manatona ny famonjena, miafara amin'ny lanitra zany fiainana zany driavana. Zany mireny Jesosy indrindra ho amintsika, mamela fahazavan-tsaina isika, ka mahay mihevitra no avy, mibebaka, miova. Ary zany no tenenina aminao koa androany, miova ianao ho amin'ny fiainan'ny fahazavana, ho amin'ny fiainan'ny fahatserovatena. Aoka tsiaro tena isika mba tsy ho amin'ny lalan'ny fahaveresana ny fikirantsika. Ny manaraka dia zao, ny olona miaina ho fiainana miabo ho amin'ny fahazavana, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia ny olona mahay mampiasa izay ao anatrehan'ny tenany amin'ny fanampiana ny olona ho afatrosana. Lafiny tsara n'ity fanoharanyity, ny amin'ny mpitandrina tsy marina dia ny farany hitan-tsaina. Tsy voamaika nandrofotsy izy, ka ny laniana na mpiteny tamin'ny tsy misy antony ny zavatr'olona, fa hoe efa vo ihany aho dia alao dia voany. Na nitorevaka fotsiny teo dia niandro daroka ho fitenenana, fa nampiasainy ary nahitsiny ny erera rehetra na ny fahadisoana rehetra teo aminy. Raha ny marina ho ny mpandinika iray, dia ireny miopampana tombony ireny izay an'ny tompony, dia miopampana ny heveriny ho azy, ny heveriny saika ho alaina ho azy manokana, zavatra tsy fantatry ny tompony azy, ambony ampanga saika ho azy, nampiasa ny fananany tompony izy, fa mbola maka ny amboniny ihany ho azy koa. Amin'ny famerenana ilay vola na ny fananana ny ramony dia efa mahazo tombony ny tompo, izy koa manana ohatran'ny an'ny tompony. Zany no atao hoe abus de confiance ry hava-malala, ametrahana andraikitra kanefa tsy mahatoky. Avoroeny ny tombony izay nalaina, ny an'ny tompony sy ny azy natambany avokoa, ny eopapany ny tombo izay azony. Menimenina ny olona, ary zany natonga ny olona ny tonga tany amin'ilay tompony, laza fa tsy mety tsony ny ataon'ity olona ity,
fa rehefa nitorian'ny olona tamin'ny tompony izy dia natahotra. Io tahotra an'Andriamanitra io dia ilaina ry havana. Izy no tsy matahotra an'Andriamanitra. Matahotra an'Andriamanitra va ianao? Raha matahotra an'Andriamanitra ianao dia mila manana fiainana miova koa ianao, tahaka an'ity olona ity. Hiteto fa niveritsaina izy, naleoany ny alamaina, fanomen'ny tompony, mba tsy ho tezitra amin'ny tompony. Ary tahaka izany tsika ry havana. Inona ny tokony ataontsika mba tsy ho tezitra amintsika ny tompontsika? Sika maka ny tsiantsika ary maka meo papany. Tsarory fa tsy mety zany eo amin'ny fiainana. Mampitondra fahoriana ho an'ny namany, mampitondra fahoriana ho an'ny hafa. Hoy ny soratra masina, nefa izay azoko tombony dia ataoko ho fahaty-antoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Amin'ny Filipianina 4:1-7. Isika mpanompon'Andriamanitra dia miasa ho an'ny tompo, ary ny tompony dia ho azy reriana. Raha izany no ataontsika ka mihevitra ny namantsika isika mba hanaisotra ireo izay mibampitrosa, ireo izay hita fa nonjehitra ao anatin'ny fahasarotana, dia tsaroa fa zany ny fiainany zanak'Andriamanitra. Mba hataonao ve ny manampy ny namanao arak'izay tratra, mba tsy hahatonga azy ao amin'ny fahoriana na nitrosa be, ka mifanampy aminy ve isika mba havitany zany zavatra rehetra zany ho voninahitr'Andriamanitra, ary mba miara-miaina ity amin'ny fifaliana manompo an'Andriamanitra. Fiainana miabo zany ry havana, fiainana mitsinjo ny hafa. Manaraka dia zao, fiainana tia manao izay havanana manolona, fiainana manao izay havanana manolona, ary zany dia tadiavin'ny tompo indrindra. Io no hiteto rehefa niveritsaina ilay mpiandraikitra ny fananana tsy marina, namitra mpihevanana tamin'ny olona izy. Ny eo ampelatananao ane, nampindramina fotsiny zany fa tsy anao akory. So heverinao fa misoratra amin'ny anaranao reo, fa reo dia ilozanao ary tsy ahitan'ireo ianao rehefa tonga ny fotoana. Tsy antsika ny eto an-tany ry ava-malala. Rehefa niverina ny sain'ilay mpitandrina tsy marina, dia nanehon'ny fitiavana ny mpiara-monina taminy, noraisiny daholo ny olona rehetra. Tsy navaka valy araka ny haben'ny zavatra nalainy sy ny zavatra teo aminy, araka ny toerana misy azy, dia nataony izay nihavanana amin'izy rehetra ireny. Nanasoavany ary nanafahany azy ireny teo amin'izay gejam-piainana nahazo azy. Aza entina hiadivana na ampitondrana faisana ny namana, ka irehariana izay nomeny ny tompo anao. Fanafao ny hafa zany. Hitiavy ny olona ny arainanao, izay ao am-pelatananao, anampio ny namanao ny fahefana anananao. Soa atao ilevianam-bola, ary ny ratsy atao loza miampina. Fantatsika izany ho mpitenena zany. Hoy ny apôstôly hoe, efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony miasa toy izany koa ianareo, mba hiantra ny manatra, atsiaro ny tenin'i Jesosy tompontsika, ny manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Asan'ny apôstôly 2:2-5. Ary ny farany amin'izay hitantsika eto ry havana dia ny fiainana azahoana sakaiza. Ity teny izay namarana ny tompony afatra eto ity dia manaitra tokoa. Aoka ny mamoana tsy marina ho entinareo mahazo sakaiza. Mbo raisin'ireo any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany zany. Midika ny mazava dia hoe izay anananareo dia hitiavy-olona ary azahoanareo namana. Ampiasaony hoe eo am-pelatanana, ahatsara fihavanana sy ny fakekezana amin'ny olona ary ankamamin'ny olona n'Andriamanitra no ny fahitana anareo izay mamampiasa ny eo am-pelatananareo. Fa tsy ho sahirana na sanatria divana manolona zany. Ary amin'ny fiainam-panahy dia ny hoe manangona olona ho an'ny tompo, ka ampiasao hitoriana ny filazantsara izay anananao, talenta, tanjaka, fananana, fahaizana, ankonana, fotoana sisa. Raha fehezina dia izao, ny famerenana ny fananany tompony izay nampisamborony miaraka amin'ny fanafoanana ilay tompony izay nikasainy ho azy, dia nataony zany mba ho voninahitry ny tompony indray. Zany le fiainana miabo zany. Zany hoe ny fanangonany indray, ny fananany patron
izay naparitany teo aloha, izay midika ho fiverenany, ho mahatoky, na dia voaroaka azy sy ny fanafoaniny ilay fitiavan-tenany ary fiantrana reo namany tamin'ny alalan'ny fanamaivanana ny trosa izay ny babeny, izay midika fa famelan-keloka tokoa zany, fitiavana tokoa zany, dia anderany ny tompo azy fa niova tokoa izy ary mpinga saina izy. Ny mpianatra manana zany toetra zany manan-karena ary voatahiry eo an-tanitra riavana. Eto ary dia midika fibebahana sy fiverenana amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra ny afatra ho atsika. Tsy ino zany fa ny fananana toetra mahatoky, lavitra ny fitiavan-tena ary tia namana, olo ny famelan-keloka eo amin'ny fiainana. Zany koa ny fiainana sy toetra izay andrasana amintsika amin'izao vanim-potoana izao, ary zaraina aminao amin'izao andro ny tompo lehibe izao, mba hananana herim-panasy anjara amin'Andriamanitra, mba ho tianao fa tsy ho ankalaina ary tsy ho lavina ianao, fa mba ho isan'ny zanaka nananjara amin'ny tompo. Ny olona mifo dia olona mazava tarihiny fanan'Andriamanitra. Mitoera amin'izany rehefa malala ary antsonao amin'izany isika zanaky ny fifoazana, zanaky ny filazantsara, mba atonga ny olona maro hitsiritra, atonga ny olona maro anatiny, ary indrindra babontsika olona maro ho an'i Jesosy. Ka amin'ny fotoana ny karama na ny valika sasarina na ny fitoerantsika mahatoky tamin'izay nampendraketana antsika dia ampidirana antsika amin'ny fifalian'ny lanitra. Nahatra ny eo an'Andriamanitra isan'akaro fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra kao mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray, firaisana mba amin'ny fiambonany fanahy masina ny ho aminareo rehetra hatramin'izao kao mandrakizay. Amen.
aoka hivavaka isika rehetra. Misaotranao zahay Andriamanitra ray io no ny fanomezanao anay an Jesosy Kristy zanako lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotranao zahay i Jesosy Kristy io noho ny tondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoana rehetra tamin'ny ranao. Misaotranao zahay rehefa namasinao noho ny nanomezanao nay zany finoana zany ao amponay dia ny tsy ahafantaranay na inona ho famonjeny afa-tsy Jesosy Kristy zay vohongo tamin'ny azo fijaliana ary mitsangana tamin'ny maty. Andriamanitro, meo anay ny fahasoavanao mba hinoanay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesana, ary azavao amin'ny fananao masina ny fonay mba hialanay isanandro amin'ny fahotana noho ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay. Rainay izay ny an-danitra, mba masinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ity-tany tahaka eny an-danitra. Meo anay ireo izay azona saza ho anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay eo amin'ny fakapanahy, famanafanay amin'ny ratsy, fa nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ia
guys. Tompo, isotranao amin'ny foray tokoa zahay rehefa nampianarina anay izay sakao fataonay. Andriamanitra, ampiosay ankehitriny miana fesity noho ny fanainao masina. Mba hitehirizana itenao fomady, hitomboanay amin'ny finoana, mba hiatary isan'andro izay fotoana tena masina, ary ny teninao aneho sy ny fianay, na amin'ny fiainana amin'ny fahafatesana. Amen.